Eny ary tompoko. De mba misy fanontaniana kely am'le resaka lambika foana moa e. Raha fa fotoana ohatran'inona moa zany no hitanenan'izy ity fa mino aho fa tsy isan'andro na am'izay hitanena azy. Am'izao zao izy hitako tsy miasa anareo raha fa inona ny fotoana hitanenan'le le viravina ato anatiny ato zany tompoko. Eny tompoko. Voalohany indrindra moa zany a, ny fotoana hitanena ato a, ny raha tahaka ny hoe ravitsara de indroa isan-taona zany no tokony hitanena azy. Ao amin'ny volana janvier zao zany a efa tokony hitany. Fa mbola manao préparation moa akakitay zany zao. Zay no ohatran'ny tsy hitanenay. De amin'ny volana jolay indray ny faharoa. Zay ny fomba hitanena amin'ny ravitsara zay. Fa ny tazety indray a, le hoe traka volam-bazaha, indray mandeha isan-taona indray izy io satria arakaraky ny saison'le orana zany. De eo amin'ny volana mars eo na marsa, eo zany manomboka mitanika azy teo. Ary raha izany zany ravitsara ny tena betsaka sa inona ny tena betsaka vokaritsika atao huile essentielle am'izao? Ravitsara tompoko. Ravitsara de izy io moa zany tompoko de amidy eto toerana ve izy io sa mba manakory sa misy mba mivoaka any ivelany any? Iny moa tsika zany tsy de hoe aty ny ivarotana azy fa any Antananarivo no itondrana ny vokatra tompoko. Misy moa vazaha tonga eto toerana tonga de maka de misy ihany koa ny maka azy. Ny antsika zany tsy mipetraka amin'ny lona ela fa avy hatrany de lafo. Ary misy firy moa zany nareo tompoko miasa am'ty atao hoe lambika ty? Zahay miasa eto de misy eo amin'ny 10 eo tompoko. Efa azo atao hoe raha azo lazaina moa fomba fiteny baika hoe matianina moa fa tsy hoe mikarama fa de zay fa de fa ao reo zany ny tena tompona andraikitra mivatana ny folo lahy. Eny tompoko. Eny tompoko. Fa 12 zany de Dada Razafimahazo. Eny tompoko. De reo roa reo any zany ny karazana zava-maniry atao huile essentielle le traka volam-bazaha de ravitsara sa mbola misy hafa koa? Mbola misy tompoko eo anatin'ny fambolena azy zao anay de ny gérany eo. Ary zay impiry isan-taona koa zay no atao raha ohatra hoe mitanika azy raha fa mety ny androny? Indroa koa zay tompoko. Ary zay mba manahoana zay? Manahoana ny abetsaka zay mba misy sa raha mihoatra amin'ny ravitsara raha ohatra hoe iza mibetsaka izy sy ny ravitsara? Ny menaka? Ny menaka raha vokariny zany. Indray tsy de be fa kelikely. Eny tompoko. De misaotra betsaka atsika ary tompoko fa de mazava misy hojeren'ny ny olona rehetra zay mijery an'izao fanjakan'Andriamanitra eto Soatanana zao resadresaka atao zao moa no atao mba hahalalantsika zanaky ny fifoazana, zanaky Soatanana miparitaka eran'izao tontolo zao, eran'i Madagasikara. Ary raha mba misy koa reny vazaha reny mba mijery zao ny asan'ny fanjakan'Andriamanitra eto tompoko. Zao izy 3 lahy moa zao no eto. Fa ndreo namany de samy miasa misy didy manandrify azy daholo momba an'izao asan'ny lambika zao. De misaotra betsaka tompoko.